Atenantsika any atokandrano ireto tomplasy tompoko vavy ny arabo amin'izao takarivany zoma izao ampanajana ihany koa no anasana ianao anaraka hatramin'ny farany indray ny vaovao izay hoentinao anao mandritra izao fampahalalam-baovao izao makasika indrindra ny akon'ny mpampianatra mpikarokaroka ny isantarantsika avy hatrany ny vaovaontsika amin'izao takariva izao mety hisy ny taona fotsy raha tsy vaovao mialohan'ny farany volana aogositra fepetra fara nomeny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny ministeran'ny teti-bola ny fitakin'izy ireo mahakasika ny fanaovan-tsony ny taratasy fanomezana antoka. Manome fepitaona hatramin'ny farany volana aogositra ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny ministeran'ny teti-bola ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra mahakasika ny fitakin'izy ireo. Ny votoatim-pitakin'izy ireo izay voarakitra nandritra ny filakevitra nasionaly dia ny fanaovan-tsony ny taratasy fanomezana antoka sy ny fanatanterahana ny 7 12 tandrifon'ny volana jolay araka ny fepetra manokana or mekano. Mety hisy ny taona fotsy sy ny tsy fahatombana ny fanadinana bakalorea raha tsy voavaha mialohan'ny fotoana io ny fitakin'izy ireo raha ny nambaran'ny mpampianatra mpikaroka. Hanatanteraka fivoriam-be ny CSS amin'ny talata 1 aogositra izao. Ankilany mikasika kosa ny ataoko hoe fanendrikendrehana ny mpampianatra mpikaroka hoe manao sorona ny zanaka malagasy izay hanala fanadinana bakalorea dia mba hitondrany ny CSS fanazavana toy izao. Ny CSS tsy manakana velively ny fanaovan'ny zanaka malagasy ny fanadinana bakalorea ary tsy nisy fanakanana na kely azy nataon'ny CSS fampitandremana filazana ny fanapaha-keviny no nataony hoe ny mpampianatra mpikaroka mivondrona ao anatin'ny CSS dia tsy hanatanteraka n'izany asa maha-président de jury azy zay izay ilana olona tsy latsaka ny laharan'ny maître de conférence raha ohatra ka miziriziry tsy mamaly ny fitakina ataon'ny CSS ny fanjakana. Zay ny nambaran'ny CSS. Raha ohatra ka misy zany fanadinana zany kanefa tsy feno ny fepetra teknika ny fepetra akademika anaovana an'le fanadinana dia milaza vetrany kosa ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra fa fanadinana tsy hanana ny lenta sahaza azy sy ny tokony homena azy izany fanadinana zany. Nanambara ny ministra ny fanabeazana ambony fa izay fiantohana tratran'ny ministera ihany no tanterahan'ny ministera. Efa nisy ny dingana tanterahan'ny ministera mahakasika ny fandoavana ny rappel nanomboka ny oktobra. Miantso indray aman-dreny ho tony ny ministra ny fampianarana ambony nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety omaly fa tsy maintsy hisy ny fanadinana bakalorea. Efa mandeha ny fanomanana rehetra ao anatin'ny fanavahana sy ny fanaovana kopiny laza adina amin'izao fotoana izao. Amin'ny fahavalon'ny volana aogositra kosa no hanomboka ny fanaparitahana ireo laza adina manerana ny foibe-panadinana. Mahakasika ny fitsarana sy ny chef de centre indray dia efa milamina avokoa ny momba izany.